Avy faly tafiaraka aminao indray ato anatin'ny fandaharana Mihobia rehefa fotoana toy izao ny ekipa rehetra ary miaraba antsika no manasa antsika tsiraray avy ihany koa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manampy be ao anatin'izany ny fisian'ity fanompoam-pifavahana izay arahanao ato anatin'ny fandaharana ity ka dia manasa anao mpitiavana hanaraka an'izay. Faliana indray ny aonana eto amin'izao fandaharana izao ry havako ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo 4:30 ka hatramin'ny 4 ianao ny tokantrano any mamaky izany za koa eto hamaky izany. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa manao hoe isaotra ny Jehova lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza ny Jehova amiko, ary ao ka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehova aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Amen. Ivavaka isika. Halleluja. Dia raina mandrakizay ny anaranao. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Andriamanitra izay nidina tetỳ amin'izao tontolo izao na dia nanana ny fiandriananao aza. Andriamanitra izay mahita hatrany am-pody sy miloaka any ary mamaly vavaka isan'andro. Indreto izay manome voninahitra ny anaranao misaotra no nitehirizanao anay teo ambany fahasoavanao mandrakariva koa manatrea amin'ny hery ny fanainao masina. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hovakiana amintsika ary izao ry havako ny soratra masina izay tondrana ny hafatra amin'ity anio ity dia ny salamo 130 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa. Jehova tsy nirehare ny foko ary tsy niandranandrana ny masoko, ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sarim-pantarina tsy takatro. Efa nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa maoty eo amindreniny, dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Ry Israely manantena ny Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ry havako malala ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ny karazana tabataba na hiara-nitsindry azo lena, betsaka ihany koa karazana hiara-ny fifaninanana maro samihafa ao anatin'ny fiarahamonina. Amin'ny resaka asa dia faninana ary tena hoe manao fampitahana. Amin'ny resaka vola, ny laza, ny toerana dia samy te hiakatra ambony avokoa ny tsirairay avy.
fa manoloana n'izany indrindra ry havako, Davida dia nanoratra ny salamo fa 130 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay hitantsika eto. Salamo soratan'i Davida izay lehilahy nandalo ady ara-politika, nandalo tsao fanenjehana ny fanjakana izay niarany ady maro samihafa arak'izany. Fa manoloana izany no itenenan'i Davida ry havako, tsy nirehareny foko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho. Tena ao anatin'ny adi-tsaina indraindray ry havako dia to te hisondrotra ary to te hihoatra ny hafa no matetika iainana. Fa Davida eto ry havako nanao safidy nanapa-kevitra, tsy ampidiniko ny anahako izany atao hoe avinaviny izany. Nanapa-kevitra izy fa hitoetra am-piadanana, ampaharetana eo anatrehan'Andriamanitra. Eto misy singa telo izay tsara voatra ihany. Voalohany resahana eto mahakasika ny fo. Tsy hoe fitepon'ny fo fotsiny resahana eto ry havako, fa le tena hoe momba ny fisainana, ilay toeran'ny hipoiran'ny fieritreretana, ilay hipoiran'ny finiavana. Izany hoe raha miresaka fo isika dia tsy avela fotsiny hoe hiakatra ilay eritreritra, fa tena hitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary hanam-piniavana ao amin'Andriamanitra. Voasoritra eto ihany koa ry havako ny karazana fiavina vonana. Midika ho fiezahana izany miakatra hatrany dia hisongadina dia seho avo karazana saritsari-pahaizana amin'ny endrika maro samihafa dia ahatonga firehariana. Ary ny fahatelo voambara eto ilay antsoina hoe zaza efa maoty ao amin'ny reniny. Izany hoe zaza matoky, zaza milamina, tsy mitady zavatra maro, tsy miady ihany koa. Raha fitinina dia hoe ny Davida dia mieritreritra ny hanana fotony, hanam-piadanana, tsy miady toerana. Na dia efa nomen'Andriamanitra izany aza dia tsy miady toerana fa matoky kosa an'ilay Andriamanitra izay hianteherana. Izany ry havako dia misy hafatra telo izay homenantsika. Ny voalohany, aza vela hifehy ianao, ny teny hoe tokony ambony kokoa ianao noho ny hafa. Aza vela hifehy ianao, ny teny hoe tokony ambony kokoa ianao noho ny hafa. Misy kolotsaina ny fifaninanana izay hoe mijoro ambony foana ao anatin'ny tontolontsika amin'izao fotoana izao. Misy kolotsain'ny fahamenarana ihany koa, izany hoe lasa matahotra, lasa menatra rehefa tsy ho tratra na ho feno ny fepetra. Ary misy kolotsaina ny fankasitrahana hoe rehefa manao zavatra dia tsy maintsy mahazo, ary raha tsy misy tambiny dia tsy hanao an'io zavatra io, ka teraka avokoa ny karazana stress rehetrarehetra, ny lasa misy ny fialonana, misy ny karazana fampitahana amin'ny lafiny samihafa. Ny ambaran'ny Davida eto ry havako dia izao hoe tsy avy amin'ny toerana ambony ny azona fiadanana, fa avy amin'ny fiandrasana an'Andriamanitra. Noho izany tsy tokony eritreritra ianao ataoko izay hahatonga any ambony dia amin'izay aho miadana. Ahoana ary no azontsika fitoniana? Ahoana no azona fiainana tanteraka? Raha misy ny teritery amin'ny lafiny ara-tsosialy, any amin'ny fanerasera-na amin'ny hafa, amin'ny fakapanahy samihafa. Hoy isika teo hoe aza vela hifehy ianao ny teny hoe tokony ambony kokoa noho ny hafa ianao. Fa ny faharoa ry havako, izay ambarany soratra masina eto dia hoe meteza ho toy ny zaza matoky eo ampofon'ny reniny na eo ampofon'ny rainy. Tena hoe matoky tahaka ny Davida ry havako, ninona zavaniseho tsy nivadika amin'Andriamanitra izy. Hitoetra amin'ny pahatoniana. Inona ary no atao hoe
manokana fotoana hivavahana, manokana fotoana mba hitoerana tsy manana hisaintsainana ny tenin'Andriamanitra, dia aza variana mampitaha samy hafa ny tondran'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fiainan'ny hafa. Mety eza toy ny zaza matoky ilay reny izay mampinono ninonina omen'ny reniny na ninonina omen'ny rainy, dia matoky ny zaza ary dia tahaka izany ry havako mahazanak'Andriamanitra atsika. Ny fahatelo dia izao hoe aoka ianao tsy hevitra ny hiady toerana amin'ny hafa. Aza miady toerana amin'ny hafa. Rehefa mieritreritra hoe hiady toerana amin'ny hafa dia lasa misy tahotra tebiteby, ho tratra ve sa tsy ho tratra ilay tanjona tiako tratrana, ary mety hanapotika ny fiainan'ny hafa mihitsy aza satria lasa velona ao anaty ny fitsiriritana. Ry havako malala, ny vahaolana miandry an'Andriamanitra, miandry amin'ny faharetana, miandry amin'ny finoana, miandry amin'ny fahatokiana. Ny fiadanana dia tsy hita any an-tapitendrombohitra na any amin'ny toerana avo, fa ny fiadanana ry havako dia eo an-tratran'Andriamanitra. Ny fahatsapanao fa ampy anao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsapanao ilay tenin'ny Tompo hoe mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako. Ny tena fahamasinana ry havako dia tsy hoe za avo kokoa noho ny hafa na za misongadina kokoa na vokatry ny fampitahana, fa ny tena fahamasinana dia ianao ambanin'ilay tana maherin'Andriamanitra. Ianao ilay tenenana hoe tsy misy maharombaka ny eo am-pelantanako, miasa aho ka iza no asakana izany. Noho izany ny feon'Andriamanitra miantso anao amin'ny alalan'ity salamo 130:1 ka hatramin'ny fahatelo ity ry havako dia manao hoe miandrasa ahy izay Andriamanitra velona, izay Tompon'ny Tompo, izay efa tonga monjy anao, miandrasa ahy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aza variana amin'ny tontolon'ny fifaninanana, amin'ny tontolon'ny mpifandraisana tsy mahasoa, aza variana amin'izay rehetra hahatonga henatra ho anao, fa mahalala ny hevitra heverana anao ny Tompo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza manolotra anao ny sahaza isan'andro izy, koa tsy amin'ny firehariahana na amin'ny avonavona na amin'ny fitiavan-tena te hisongadina no ahazoana tombony, fa amin'ny fanetretena eo ambanin'ny fahefan'ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Dia tanteraka aminao ry havako izany tenin'Andriamanitra izany ho tonga aminao anie izay rehetra irian'ny fonao sy angatahanao amin'ny Jesoa Kristy Tompontsika, ny Andriamanitra ny fiadanana hatanteraka ny fiadanana ho aminao sy ny fiankohonanao, n'aiza le anao dia izy anie no omba sy tay anao. Amen. Ivavaka isika. Tompo, lehibe tokoa ny fitiavanao anay, fa hay efa nomenao ny hery rehetra amin'ny maha zanakao izahay. Hery ahatonga anay tokoa ho olonao tsy atahotra, ary andraisanay ny fahasoavana rehetra, ka tsy tsiriritanay ny hafa, nanaovanay fampitahana, fa efa nomenao an'i Jesoa Kristy izahay. Ary efa nomenao ny fanahy masina izay manolotra fanomezam-pahasoavana. Ahatonga anay hifandray tsy tapaka aminao, ahatonga anay tia ny hafa ihany koa rahateo. Ko ampianary izay Tompo, akasitraka ny anjara sahaza atolotrao. Ampianary izahay mba hahay tokoa hifandamina ary hifankatia amin'ny manodidina anay. Apetraka feno eo am-pelantananao ny fiainanay andavanandro. Omeo fombiazana Tompo, ary ataovy mpandresy izahay manoloana ny adinay maro samihafa. Tsy ho variana ho amin'izay rehetra fampitahana, eny hampitehana ny hafa mihitsy aza, fa hanaiky kosa anao ilay manolotra hatrany ny zavatsoa ary mahalala ny hevitra heverana anay eo amin'ny fiainanay iray manontolo, hanananay fiainana dia
dia fiainana mandrakizay. Atolotra anao feno ary izao ny momba anay rehetra, ny fiankohonanay, ny asanay, ny tontolo manodidina anay, ny asa fanompoana ihany koa. Dia ianao no hamasina izany ka izay rehetra Tompo irin'ny fon'ny mpiainy, ny mpijery ankehitriny, ianao no hanoritoron'ny fovato tonga fonofo, ianao no hatanteraka ny atak'izy ireo. Raha mino dia ianao no tonga izany araka ny sitraponao. Dia izay rehetra sitrakao tokoa, fanomezam-boninahitra ny anaranao, tanterao izany Tompo. Fa amin'ny anaranao masina nanaovanay izany vavaka izany. Akambany amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay anona sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafana ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka aminareo ny ry havako ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesoa Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mon'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tonga soa tao anatin'ny fotoana izay andraisana ny vatsim-panahy amin'ity anio ity. Toriteny mampahery, toriteny anankiray ihany koa izay mamerina antsika amin'izay hoe fitiavan'Andriamanitra, izany famonjena nataon'i Jesoa Kristy izany, ary tsara iorenantsika indrindra amin'izao hoe hiditra ao anatin'ny herinandro masina izao. Ampatsahivina foana, tsy maninona na raisintsika hoe toy ny fety rehetra ny Pasika, tsy maninona mihitsy raha izay no mahafaly antsika, fa andao ihany koa nefany ataontsika ao anatin'ilay hoe mampijoro azy izany Pasika izany dia ny famonjena izay nataon'i Jesoa Kristy teo amin'ny fiainantsika. Andao anaraka an'izay toriteny izay. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra mpanaraka n'izao fandarana Mihobia izao. Antenaina ry havana fa ianao izay manaraka ao an-tokantrano ao dia anana teny hamangin'ny tompo anao manokana ianao atonganao ahery atonganao hitsangana handroso hiaradia aminy hifamatotra misimisy kokoa amin'ny fiarahana aminy. Manasanao hivavaka amin'izao ora sy fotoana izao ary hivavaka isika. Jesosy io mitenena aminay araka ny fombanao tsy manana fitaovam-piadiana zay tsy manana hery zay hiatrehana ny endrika fahavalo rehetra afa-tsy ny teninao irery ihany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao fa ny teninao no mandrindra ny fiainanay. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, raha mahatsapitsika ny amin'izao vanim-potoana farany izao dia tena saika mikorotana ny zavatra rehetra. Na any ampitan-dranomasina zany firenena mamely firenena.
eny fa na dia neto amin'ny firenentsika aza dia misy karazany zavatra tsy voafehy izany intsony, na ny fandriam-pahalemana na ny vidim-piainana amin'ny karazany maro. Izany hoe mampiseho izany fa tsy voafehan-draolombelona intsony ny zava-mitranga, tsy voafehy intsony. Any ka tonga hatrany an-tokantrano ny korotana maro isan-karazany. Dia be dia be no kivy, be dia be no reraka, be dia be no tsy misy hosarangotona intsony, satria toa ohatra ny kamboty, toa ohatra ny irery, ary tsy vitsy ny mamoy fo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny vaovao mahafaly anefa androany dia izao: mbola azo atao ny manana fanantenana, na dia ao anaty andro sarotra aza, na dia ao anatina korotana etseroa aza. Ny vaovao mahafaly izay tonga ao an-tokantranontsika amin'izao ora sy fotoana izao dia satria Andriamanitra ao an-tampony lohantsika ao, izay nandefa ny Jesosy zanany, dia mbola vonona handray an-tanana, hamonjy, hitondra fitsaharana, hampiaina ny fiadanany ho an'ny olona izay mino sy manaiky azy. Ry havana, tsy misy vaovao mahafaly mihoatra noho izany. Tsy misy vaovao mahafaly mihoatra noho izany. Dia Andriamanitra mbola mihevitra antsika, miala nenina ny amintsika, mamangy antsika amin'ny alalan'izao hafatra izao, ary napidina ny Jesosy zanany. Satria tsy misy afa-tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany ny tena fiainana, ny vahaolana, ny famonjena ho azy ho anao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, andehantsika handray andinin-tsoratra masina androany ao anatin'izao hafatra fo izao. Lioka 10, ny andininy 8 sy ny 7. Dia mivaky toy izao fa hoy Jesosy taminy: izao Jesosy nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Andininy 7, indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Rehefa jerena zany dia izao: Satana izay fototry ny korotana rehetra. Ry havana, aoka hiratra ny masom-panahintsika fa izao korotana rehetra izao tsy fahatomombanana etsero izao, mahatonga ny fahadisom-panantenana, mahatonga ny fakiviana, famoizam-po, fatotra, fangejana maro isan-karazany. Ny fototra izao dia Satana. Satana dia tsy avy raha tsy andringana, amono, andrava. Satana avokoa izany ny fototry ny fikorotanana rehetra. Mety ao anaty korotana ny tokantranonao, mety ao anaty korotana ny fiainanao, mety ao anaty korotana ny fidiram-bolanao, mety ao anaty korotana mihitsy aza ny fiainam-panahinao. Satana ny fototra izany. Ary Jesosy teto dia nilaza fa Jesosy dia nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Izany hoe Satana rehefa norohana avy any an-danitra tonga teto amin'ity tany ity, dia izy io mitondra korotana maro isan-karazany io. Fa te hilaza amintsika ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'izao soratra masina izao dia izao hoe Jesosy kosa dia nilaza tamin'ny olony, tamin'ny mpianany. Fa hoy Jesosy hoe efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka ny hery andresena
ny fahavalo rehetra ianareo. Ry havana, ny mpianatra zany nomenany zany fahefany zany. Androany dia te hilaza amintsika amin'ny anaran'i Jesosy fa mila manana ny fahefana io isika. Fa tsy ho an'ny olona rehetra ny fahefana omeny Jesosy. Fa ny fahefana nomeny Jesosy dia fahefana nomena ho an'izay vonona handray azy, ho an'izay hanara-dia azy, ho an'izay hanoka tena ho azy, ho an'izay manolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Dia nomeny Jesosy io fahefana io. Tena nomeny io fahefana io. Andraindray ny tena mampalahelo sy ilazana hoe indrisy dia izao, be dia be ny kristianina na dia mandray an' Jesosy azy fa resiny devoly, resiny devoly fahavalo, anyka mikorotana ny fiainana na dia kristianina azy, tsy manana fiadanana, tsy manana fitsarana, tsy manana fifaliana, tsy misy fitsarana zany ao an-tokantrano fa korotana lava. Toa ohatrany hoe satana ny manjaka, toa ohatrany hoe satana ny manapaka. Ary mety be ary ny kristianina toa ohatrany efa tsy mieritreritra intsony hoe vitan'Andriamanitra ny fiainany. Toa ohatrany efa mionona fotsiny sisany amin'ny zavatra ratsy mitranga ataon'ny satana. Tsy ry havana. Androany ny rahan'i Jesosy androany izara hafatra aminao. Fa mbola afaka handresy ny heretra ananany fahavalo ny zanak'Andriamanitra. Meteza ho zanaka. Jereo ny toeran'i Jesosy. Jesosy mila ivo eo amin'ny fiainantsika. Ny hafatra rehetra dia tokony hiorina ao amin'i Jesosy. Satria ao amin'i Jesosy ny fototry ny fandresentsika. Ny ao amin'i Jesosy zany ho an'izay mandray azy ka manaiky ho mpianany, hanara-dia azy, ahafo ny zavatra zao tontolo zao, hanoka tena ho azy, dia omeny fahefana io olona io. Hanitsaka ny mena rano, maingoka, andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo. Misy fahavalo mieritreritra hanapotika ny fiainantsika, handravatsika. Ary ny ataon'ny fahavalo voalohany dia ny hanapaka ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy ny hampahantra anao, tsy zany ny tena tanjony, fa ny hanapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Rehefa tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tsy manam-pahefana intsony ianao. Handresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Androany kosa fotoana androany andao averina ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Mety misy toetra ratsy, mety misy fanao ratsy, mety misy zavatra tokony hifonana, tokony hibebahana, midira amin'ny fibebahana. Fa ny fibebahana, ny fidirana amin'ny fiombonana lalina amin'ny Kristy. Hialao izay tokony hialana, hifonay izay tokony hifonana, miverena amin'Andriamanitra. Mamitram-pihavanana aminy. Rehefa tsara ny fifandraisantsika, tsara ny fahaloran-tenantsika amin'i Jesosy, dia manome fahefana antsika Andriamanitra. Fa tsisy fahavalo aresy ny olona kristianina izay tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra zany. Raha tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra, ampiasao ny fahefana nomen'ny Tompo anao. Fa fahavalo dia efa voasoratra, fa fahavalo efa resiny devoly. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy aty-pamarana an'izao hafatra izao. Hiverina ny fifandraisanao amin'ny Tompo. Hiverina ao atokantranonao an'izany. Hiverina ny fatahoranao an'Andriamanitra. Hiverina ny fahadiovanao miaraka amin'ny Tompo. Dia ho hitanao fa ny fahefana arotsak'Andriamanitra aminao, tsy misy fahavalo ajanona eo anoloanao. Ho an'ny Tompo rery ny voninahitra. Isaorantsika ny fitarihan'ny fanahy masina tao anatin'ny torotena raha antsika teo iny isaorantsika ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'izay rehetra izay andao hiverina amin'ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, manoloana ny zavatra rehetra izay iainantsika ihany koa, ary indrindra hiaiky ny fahotantsika ary hametraka ny fiainantsika amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana ho famonjena antsika tsirairay avy, fiainana isan'andro izay zavatra izay na ihany koa
mode de vie araka ny fomba fiteny vahiny a dia andao isika mahazanak'Andriamanitra antsika iraiki-po tanteraka amin'ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Mihobia, miarahaba ny mpandrindra sy mpanatotosa ny fandaharana ihany koa. Natasha Ratiarison avy amin'ny fiangonana miara-manompo ampasapito sampana pidera na groupe de louange no tafatafa amintsika. Ny antony atongavanay eto dia manana fotoana lehibe dia lehibe tokoa zahay amin'ny 4 ny volana Decembre 2024 izay fankalazana ny krismasy. Io fotoana io dia fotoana fiankofana sy fideranan'Andriamanitra. Manana loha hevitra zahay ao anatin'izay fotoana izay izay hitantsika ao amin'ny Matthieu 5:17 manao hoe fataon'ny olona ho iza ny zanak'olona. Tenin'Andriamanitra izay mametraka fanontaniana amintsika izany teny izany ary fantatsika fa Jesoa Kristy no nametraka ny fanontaniana. Mazana tokoa mantsy rehefa tonga ny fotoanan'ny fety tahaka an'izao dia manomana zavatra miavaka isika, ao ny akanjo, ao ny sakafo, ao ny kilalao mba hampifaliantsika ny ankohonana izay tena tsy diso. Kanefa kosa rehefa mankalaza ny krismasy isika dia tokony ho tsaroantsika fa ilay Andriamanitra tonga nofo nidina tetỳ ambonin'ny tany mba hitondra famonjena ho antsika zanak'olombelona izay maty tao amin'ny ota mba handofantsika fiainana mandrakizay no anton'izany fotoana izany. Koa noho izany ary dia tena sitrakay raha toka Andriamanitra no ampanjakaintsika amin'izany fotoana izany. Andriamanitra no omentsika ny laharana voalohany satria anniversaire ny raha teo ny 5 ny volana Decembre. Koa anasana antsika tsirairay avy ho tonga soa eny amin'ny fiangonana miara-manompo. Io fotoana io dia averiko ihany amin'ny 4 ny volana Decembre manomboka amin'ny 5:00 ka hatramin'ny 7:00 eo. Tsy misy vidim-pidirana io fotoana io fa ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra kosa dia misy ny fanatitra izay ataontsika. Raha izay mihitsy ianao vao eny amin'ny fiangonana miara-manompo dia toy izao ny toromarika fohy. Raha avy any Anjanahary isika dia atao izay ahazahoana ny lycée technique Ampasapito dia eo alohan'ny lycée technique Ampasapito misy trano lehibe manga tanora dia ao ny fiangonana. Raha toa kosa ka avatsy amin'ny rond-point Ampasapito isika dia mihazo mandeha amin'ny lalana miankavanana iny manaraka ny tsena tsy mialonjafy dia alohan'ny atongavantsika ao amin'ny lycée technique Ampasapito dia misy trano lehibe manga tanora dia ao ny fiangonana miara-manompo Ampasapito. Dia noho izany ary ety am-pamaranana dia tena manasa antsika tsirairay avy ampitiavana hiaraka iankohaka isika, hiaraka hidery isika, hiaraka hifaly isika amin'ny fotoana io. 4 ny volana Decembre 2024 amin'ny 5:00 ao amin'ny fiangonana miara-manompo Ampasapito. Tongava soa tompoko. Faly miarahaba antsika rehetra ny atokantrano dia fifaliana be ho anahy no izara amintsika ny fomba nanovan'i Jesosy anahy sy ny hoe lalana ny diaviko nandra-patongana tonga teny aminy. Dia fenitra ny anarako za moa zany tsy niaina fahazazana normal, raha normal hoe miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny hoe eo dada eo neny ao anaty trano anankiray fa ny anahy tsy izay ny fahazazako. Izany hoe dadanay zany tsy teo fa mamanay no niaraka tamiko. Dia mba hafahany mamelona anay araka ny tokony ho izy sy hoe mi-payer collage sy ny ohatran'izany dia tsy maintsy niasa izy. Dia napetraka tany amin'ny dadabe sy bebe anay za. Dia tao anatin'izay tsapako hoe nisy ratra niditra taty anatiko. Izany hoe voalohany aloha tsy ampy fitiavana ray. Dia lasa miteraka ratra be dia be any anatiko ilay izy, lasa mahatsapa hoe tsy tiana satria hoe ny rainao niteraka anao izao nanary anao fotsiny, tsisy fanazavana hoe ahoana. Dia tsapako hoe nandratra anahy ilay izy dia raisiko ratsy daholo ny fihetsiky ny olona rehetrarehetra. Ohatry ny hoe ilay olona tsy mana-tsaina ratsy hoe handratra anahy fa
raisiko ratsy fotsiny ilay izy ohatrany hoe automatika satria efa ratsy ny ao anatinao. De tao anatin'izay miara-mipetraka amin'ny dadabe sy bebe anay fa zany hoe manana cousin sy cousine koa miaraka amin'ny ray aman-dreniny. De mitsiriritra be mihitsiny mahita an'zareo hoe reto havako reto zany manana opportunité afaka miaina miaraka en famille. De vao maika ilay izy nandratra be anah hoe fa maninona ary za Jesosy tsy mba eo dadanay sy mamanay, fa maninona ny ankizy hafa fa afaka miaina ilay izy fa za tsy miaina ilay izy. De na hatrany am-pianarana ary tena tsapako hoe rejeté be satria à chaque fois misy réunion des parents stressé be foana satria dadanay tsy eo fa mamanay koa tsy eo, de zany hoe tsy maintsy tantinanay na dadabe anay ny eo. De déclic tena hoe tadidiko tsara nahatonga anah tena hoe nandray an Jesosy tamin'izaho ataoko hoe teo amin'ny ado teo maroroka be, tena hoe olona ngeza be za. De complexé za tam'le izy, nampisy complexe ana hoe mipôziko ohatran'ny olona andeha hanala baka nefa vao CEPE le ho alaina. De tena complexé be mihitsiny de tany amin'le fiangonana nisy anay à chaque lahady alohan'ny CEPE de asena mandroso eny aloha de tsofina rano de ivavahana. De te hitsoaka an'iny partie iny satria menatra be hoe iny vehivavy géant be iny CEPE ny alainy. De te hitsoaka an'iny partie iny de lasa nanaraka amin'ny mamanay, nakany fiangonan'ny mamanay. Tao amin'ny MRE izy tamin'izay. De nanaraka anazy tany de tadidiko tena nikasika be anah. Nitoritenin'ny pasteur Joselin tamin'izay resaka intimité amin'Andriamanitra. Hoe io ratranao io tsy boky vakina ny anasitrana anao, tsy conseil an'olona ny anasitrana anao fa mila mandray an Jesosy mihitsy ianao de manana fifandraisana aminazy manokana. Naraisiko be mihitsy le partage de nanomboka teo za niditra tao an-trano de nanomboka mivavaka. Tena tantaraiko hoe Jesosy io tena marary be anah le nataony dada hoe tsisy nirarahiny anah mihitsiny Jesosy mipardonné anazy mamela anazy ohatrany hoe nanomboka mbola kely fa tena hoe nanomboka teo nanomboka nanana fifandraisana aminazy manokana amin'izay. De nandeha ny fotoana tonga tany amin'ny collège de mibilisatra kely satria nanana namana efa bavy zay tamin'izay, zareo tena tonga de tsisy irarahiny an'izany fivavahana izany. De nefa zareo ny namako teo. De solafaka zany de niaraka tamin'zareo tena hoe ngafy zay tany am-pianarana. Pôziko miala ao an-trano masina kely. Fa rehefa tonga any manao maquillage, voaina ny tablier, tena hoe migafy. Kamo hianatra de potehako ny stylo rouge-ko. De asiko eto amin'ny oriko eto de ohatrany hoe mandeha rà zany de hoe tena marary maîtresse fa tsy afaka mianatra de lasa zay mandehandeha. Ohatrany hoe na zavatra ohatra zany za indray nefa tsy hoe nifoka sigara, tsy hoe nandray zavatra ohatra zany. Fa par contre za tena nanosika an'zareo nanao an'le izy. Ohatrany hoe fohy fa tsy maninona nefa za tsy mety mandray an'le izy. De niaina tao anatin'izay nandritra ny collège ray manontolo de avy eo niady zay. Niady zany hoe nifandona zany zay efatra. De tao anatin'izany nanalavitra an'zareo iny nisy déclic tao anatin'ny saiko hoe inona ary ty ataoko ty. Neniko no misakrifie be ho anahy nefa zao ny ataoko de ohatrany hoe nofona tamin'Andriamanitra hoe mifona Jesosy fa tena tsy hanao tsony de teo nanomboka tonga saina. De tonga tany amin'ny lycée amin'izay de nifanena tamin'ny zokijoika. Tamin'izay izy mbola tsy nitarika, mbola tsy nisy mihitsy ny revival fa juste hoe mpiandraikitra tanora tao amin'ny MRE izy. De za nanana passion tamin'ny resaka hira. De taloha za chaque fin d'année manao fety ao am-pianarana. De za tena miseho vedety be mihitsy satria ohatrany hoe manana feo de manao hiran'ny Beyoncé, manafana sehatra. Fa avy eo mamanay nanampy anahy tao anatin'le izy nahita vidéo mivoaka tao amin'ny Facebook manko izy de tonga saina be koa mamanay hoe mila miverina amin'ny recadrer an'ity zanako ity. De natosiny niditra tao amin'ny MRE niditra section de nanomboka teo de sady mampianatra hira zokijoika no mitaiza anahy.
dia avy eo moa zany nanala-baka dia tsy nanam-potoana intsony nanenjehana le section. Dia sendra nifanena tao am-pilaja zay andeha hivavaka dia izy no niteny hoe ianao manana talenta, manana potentiel fa te hiasa aminao dia tongava amin'ny revival. Dia nanomboka teo tonga cellule adiniko tanteraka zany le motivation zany tamin'ny voalohany hoe hihira fa nanomboka teo tao anatin'le fotoam-bavaka tena adiniko tanteraka hoe zay ne ny antony atongavako aty fa tena natsapa fanatrehan'Andriamanitra tena hoe nitomany tao anatin'le fotoam-bavaka dia niverina tanteraka tamin'Andriamanitra. Dia nanomboka teo tena hoe nisy fiovana tsy takatry ny saiko amaha-olombelona ohatra hoe ianao tsisy hoe ray miasure ny fianaranao hoe ahoana nefa ny tena voninahitra ao an'Andriamanitra fa amintsika miteny izao mba anisany hoe mianatra ao amina fianarana anisa hoe mba tsara eto Madagascar. Tao anatin'izay koa nisy formation nataoko izay tena hoe nanangana analy izy. Taloha za tena matahotra olona tsy samy resaka fa nefa nizaha amin'izao isaky ny zoma ataoko hoe mihira sy mijoro manoloana na 700 personnes eo foana. Dia tena hoe ny zavatra tiako hampita amintsika ianao mety mitovy-ka amina koa hoe tsy teo ny ray aman-drenao mahatsapa rejeter ianao satria ohatrany hoe tsy eo ny ray aman-drenao miahanao fa za vavolombelona andraony hoe mampiasa olona brisé Andriamanitra tena mampiasa olona brisé izy za zao amin'izao ataoko hoe manana kapasité mampahery olona mitovy-ka amina nataoko hoe olona tsy nandalo ny ainako ohatrany hoe olona tsy nanana modèle na père zany nefa za mba afaka hoe miconseiller olona manana problème amin'ireny. Dia izay tiako tenenina antsika hoe ianao io mety tena ao anatin'izay mihitsy ianao fa tadio fa ianao afaka ampiasain'Andriamanitra ho inspiration an'olona. Dia mankasitraka antsika rehetra. Dia izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny dera sy ny laza isaorana be dia be ny ekipa teknika rehetra izay nandrafitra ny karakara an'ity fandarana ity ary indrindra ihany koa isaorana ianao izay niaraka taminay hatramin'ny farany. Lioka toko 10 ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro anareo efa nomeko fahefana nitsaka bibilava sy mainka sady hanamontsana hery rehetra nanany fahavalo ka tsy hisy ampaninana anareo akory. Amen. Manomboka androany andao andeha hampitokina, andao andeha hampinoana fa ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra no mitantana ny fiainantsika tsirairay avy. Jesosy atao loha laharana aloha manaraka ho azy eo ny zavatra rehetra ho tsapantsika ny fiefaliana sy ny fiadanam-po rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia ho tsapantsika ihany koa ny fisiny eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Misaotra andreo mpamompin'Andriamanitra rehetra izay ny fanolotanana tato anatin'ity fandarana ity. Raha maniry ianao hitondra ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny culte na hitondra ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny vatsim-panahy na hitondra ihany koa ny fijoroanao vavolombelona aza misalasala mihitsy miantso anay ato anatin'ny fandarana Mihobia. Mirary soa antsika tsirairay avy manome fotoananao amanaraka indray tahiny Jesosy daholo.